mambo ranomasy ery aminasako zay ery kasamboninahy rehefa voninahitra titapiny fonosana no milinoa ny ray aman-dreny isan-karazana somotra nandraina raha veky hanareo mabetsaka misoritenany ireo olona masaina mitombaovao malagasy tokoa isika izao ary ho lasa amin'izay aneny ny ratsy rehetra teto amin'ny firenena nahazo ny firenena tamin'ny taon-dasa sy ny taloha rehetrarehetra tany mitondra drano ny kere ny ahitany tany miotsaka izay nahazo ty firenentsika ty ka ity taona vaovao ity anie dia hitondra fitahina hitondra fahasoavana hitondra fahombiazana hitondra fahasalamana feno ho antsika malagasy rehetra ho an'ny ren'olobe mpanjaka ny anakandrea ny foko an-tanàna rehetra ny fikambanana zamita eto dia faty satria fandroako zao no manatrika ny lanonana ny goavana toy izao dia miamitombo foana ny olona manatrika eto fa raha eo fanadiana dia somary taraikiraiky ihany kanefa kosa inoko fa hiezaka misy oatra lavitra aminareo avy amin'ny Kongo ny fahatongavana eto misy mpanjaka vitsivitsy izay miaraka amiko misy anankitelo izy ireo nangavinareo mba hitsangana dia ireo aloha no solotenany agny aminay fa ny agny moa isan-tanàna dia misy ohatrany aminareo Kongo koa misy mpanjaka tsirairay avy raha ifanadiana Kongo iaho dia ampirahavavy ary isoarako eto ny solom-bava-mahoaka ny Kongo satria na dia samihafa ara ny firena politika dia tsy mba sarany zany fanadiana Kongo fa natambatra ny fikambanana atao hoe Zanak'Antagala samy manana ny andraikitsy ny zahay ao amin'ny antenimieram-pirenena ary samy ombalahy be vozona satria raha ny solom-bava-mahoaka ny Kongo dia président parlementaire ny atao hoe Mapara ny tegna kosa nefa président parlementaire ny hoe HVM samy ombalahy be vozona io ary ataoko angamba fa lahatr' zany matoa samy menantsenany aby zany hoe mitondra ny groupe parlementaire izany izay miralahy dia mino somanatena fa raha ny fomba fiasanay zao dia mba hivoatra amin'izay tanànan-tsena iny satria raha mirotsaka ao solom-bava-mahoaka koa tsy hoe tatoerana na hoe hiebo na hoe fitadiavana vola fa kosa fampandrosoana ny faritra mizatsena iny fatry ny Antanala tokoa hatramin'izay dia farahidina tsy mba misy mizaha ngamba zay sisa tsilany ny tonga amin'ny sena any kanefa kosa dia mba miezaka izahay amin'izao fotoana izao indrindrandrindra moa ny aty Kongo satria na ny lalana ara dia araka ny zakainareo teo zay dia efa 2 andro vao tonga aty maharary an-dalana zany mampaharary zany kanefa hanao zay afaka ahay mba hahafahansena mba mandroso amin'izao fahasairanana be zao ary voatsela fa vao tamin'ny lakamisy ary nandeha ta madio rano dia hametraka pilôna aminareo agny ary aho asiana telefona agny madio rano agny zany rehetrarehetra izany tsy mba fijarevana ny kalahavaka hoe aleo aloha atsika atao aminay fanadiana ty fa ny anay koa mba misy fahasairana fa hoe zay ny atao hoe fiaraha-miasa tanaindraiky io samy ansena ka tsy ho lava resaka aho fa miresaka moa ifandimbiasana fa dia ny rariko dia engane ka hatratrany
taona maromaro mitsingeringerina ity fikambanasena ity ary hiezaka reto mitondra azy ireto mba hampiroborobo izany hatrany hatrany